Miaraba tompoko la finaritra tompoko vavy ankafaliana no andorana anao ny mety toetriny andro ho an'ny alatsinainy talata ary alarobia ho avy izao indray. Ao anatin'izay ary dia ny tsiodrivotra mafana izay maina amin'ny ankapobeny no saika andrafitra ny mety toetriny andro ao anatin'izay 3 andro ho avy izay ho an'ny faritra maro saika manerana ny nosy tsy maro toerana kosa ny atmosfera amin'iny avaratra andefana sy atsimo atsinanan'ny nosy iny. Ao anatin'izay ihany koa dia misy fiakarany somary misongadina na atao anatin'izay 3 andro izay ny maripana ho an'ny manakaikaiky an'iny avaratra andefana ary atsimon'ny nosy iny. Hojerentsika amin'ny atsipiriny toetriny andro ho an'ny rapitso maraina zany dia somary mandraondraona ny morotsiraky Boeny sy Sofia, toraka zany koa morotsiraky Analanjorofa ary Sava, morotsiraky ny Atsimo Atsinanana sy Taolaniaro iny fa ny ankoatran'izay dia ifandimby rahona sy ny masoandro. Ny tolakandro kosa dia misy ny orana tandrifin-drahona mety anangotroka ho an'ny miandro vazo ny atanin'ny Melaka iny ny ilana alefan'ny Bongolava somary mandraondraona mety arahana tandrifin-drahona ihany ny ilana alefan'ny Avoatany, misy tandrifin-drahona ihany koa aty amin'ny Atsimo Atsinanana sy manodidina ny Taolaniaro ary Nozobe iny. Raha mahakasika ny vinavina ho an'ny maripana ary dia tavakatra amin'ny 5:30 sy 9:30 ny ambony indrindra tahantsika zany amin'ny faritra Sofia sy Boeny, Betsiboka ary Menabe, manodidina ny 9:20 ka hatramin'ny 2:30 kosa aty amin'ny faritra Avoatany, 9:20 ka hatramin'ny 1:30 ny moatsiraka Atsinanan'ny Nosy, mihoatra ny 2:30 ny moatsiraka andrefan'ny Nosy. Zay toetriny andro zay indray raha ho an'ny talata dia misy hatrany aloha indrindra avy ny tolakandro no ahitana ny orana tandrifin-drahona ho an'ny Ambanja sy Analalava, mahazo ny ilana andrefan'ny Betsiboka, ny antotan'ny Melaka hatrany ny tapany atsimon'ny faritra Boeny, somary mandraondraona moa ny Avoatany sy amin'iny atsimon'ny Nosy iny. Ny maripana ho an'ny talata ary dia manodidina ny 30 ka hatramin'ny 12:30 hatrany ny ambony indrindra aty amin'ny faritra Avoatany, 9:20 ka hatramin'ny 1:30 moatsiraka Atsinanana, 7:30 ny mihoatra ny moatsiraka andrefan'ny Nosy, mihoatra ny 8:30 kosa ny ambony indrindra any amin'ny faritra Menabe, Betsiboka, Boeny, Sofia hatrany. Mahakasika ny toetriny andro any alarobia indray dia misy ny tandrifin-drahona rankotroka amin'ny faritra Boeny, Melaky, miandro vazo zany hoe tapany avaratsy Menabe, mahazo ny Bongolava sy ny ilany andrefan'ny Betsiboka iny. Misy tandrifin-drahona ihany koa ny ilany atsinanan'ny Otmantsata sy Orombea, mahazo ny Atsimo Atsinanana iny izay tandrifin-drahona zay mandraondraona ny faritra Avoatany amin'ny ankapobeny fa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Raha ny maripana ho an'ny alarobia moa dia 1:30 ka hatramin'ny 2:30 ny aty amin'ny faritra Avoatany, mihoatra ny 1:30 ka hatramin'ny 2:30 ny moatsiraka Atsinanana ary mihoatra ny 4:30 ny moatsiraka andrefan'ny Nosy. Ny mafana indrindra kosa dia ny faritra atsimo andrefana Menabe, Betsiboka, Boeny ary 7:30 any amin'iny faritra Sofia iny. Dia mankasitraka anao naraka izay hatramin'ny farany amanaraka indray veloma tompoko.